Nanome fanazavana ho an'ny mpanao gazety Androany Tolakandro ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Antananarivo Jean Gabriel Arson. Amin'izao fotoan'izao zany a dia eo amin'ny taxi 500 eo zany efa recensé ary taxi be 100 nefa nanao le recensement ihany koa. Amin'izao fotoan'izao zany a dia miezaka ny commune Antananarivo amin'ny atao hoe mangarahara napetraka ao amin'ny braon'ny service ny taxi sy ny taxi be ny texte le lalàna le arrêté tamin'ny 1971 mamaritra hoe inona ny tokony natao taxi. Ao anatin'izay zao ohatra misy soratra hoe ireo taxi ireo dia tokony misy soratra maintimainty taxi eo amin'ny varavarana ary farafahakeliny dia 4 cm zany atevin'le soratra. Zay zany zao tokony hitantsika ny varavaran'ny taxi rehefa anomboka amerina anome an'le licence na ivalide an'le agrément sy le licence amin'izay ny commune urbaine Antananarivo. Zany hoe miezaka zany zao ny commune urbaine Antananarivo anome vahana an'ireo olona rehetrarehetra matianina mba ahafahan'ny zareo indray miroso amin'ny atao hoe renouvellement na fiarakodia satria 3 herinandro zay ngamba nanomboka ty fizavana taxi ty dia efa milaza ireo taxi matianina hoe efa manomboka misonitra ny chiffre d'affaires an'zareo. Firy moa zany mbola tsy ara-dalàna amin'izao? Dia mbola tsy fantatrako izay zany izy tsy ara-dalàna zany anao mbola fantara hoe firy tsy ara-dalàna. Maro dia maro ny tsy ara-dalàna. Maly fotsiny zao zay alina fotsiny zay zao dia nampiditra fiarakodia 20 indray tany amin'ny Fourrière taxi ihany reo. Be da be zany mbola tsy ara-dalàna mandehandeha dia reny rehetrarehetra zany ezahana mba ho sazina daholo na tsy avela mandeha mihitsy. Inona avy rehefa tapitra le telo volana inona avy ny sazy azo an'ireo tsy mahafeno fepetra? Ny sazy mahazo ny sazy miatra ny tsy mahafeno fepetra aloha dia ny voalohany dia ny Fourrière satria mangalatra manao taxi. Zay aloha ny voalohany. Avy eo ho an'ireo matianina izay tsy mahavita manao an'iny arrêté iny dia tsy renouveleny licenceny raha tsy feno ilay fepetra takiny ilay arrêté. Io arrêté io averiko indray fa efa tamin'ny 1971 efa ela dia ela ka mbola tsy navozana noho izany zany raha aty amin'ny taona 2024 tokony ho vitantsika ny manaraka tsaka sy andavany an'io arrêté io. Anisany mampimemena le chauffeur taxi ny fizavana ataon'ny polisy municipale zao hoe fanazavana an'izao. Inona moa ny mampimenimena azy amin'le fizavan'le polisy municipale? Izy presque hoe ny rehetra nefa araky ny eny hoe 220 ny tokony manao an'le fisavana sy anina nefa lasa izy rehetrarehetra dia ahoana le mahakasika an'le fimaily sy ohatry izany no mahabe resaka io. Voalohany aloha ny polisy municipale dia afaka misava ny atao hoe taxi satria ireo polisy municipale ireo dia agent de police judiciaire ary omena ordre de mission izy ireo rehefa andeha hisava an'le taxi. Lehibe ny police municipale dia commissaire ny police nationale zay officier de police judiciaire azon'zareo atao tsara mihitsy zany mandeha misava ny taxi. Azo adiny fa ny taxi dia ny commune urbaine Antananarivo no manome ny agrément. Commune urbaine Antananarivo manao le contrôle visite noho izany zany dia azon'ny commune urbaine Antananarivo no manao contrôle ny zavatra nomeny fa tsy hoe namena zavatra le commune urbaine Antananarivo dia lazaina fa tsy mahazo misavatra ny zavatra nomeny intsony ary ny zavatra iny tsy nomena définitivement fa permanent fotsiny zany hoe raha ohatra ka misy zavatra tsy mety dia azo antona na sotomina. Petrovina zany nampiarana an'le hoe didina fokanareo zay le hoe tsy maintsy asiana le soratra hoe taxi daholo. Efa tamin'ny 1971 iny. Petrovina zany ny anaraha-maso an'le izy hoe mampiarina amin'izao manomboka zao. Mametraka an'le lalàna zao zay io hiafisy azy dia miandry herinandro zay. Dia rehefa avy eo zany hosafaina indray izy atao ny recensé izy misy soratra hoe taxi dia rehefa ohatra ka tsisy ohatra hoe taxi le fiarakodia tsisy an'le étiquette-na le timbre na recensement dia hosavainay. Ka rehefa tsy ara-dalàna izy dia eo amin'izay miatra ny sazy. Fa eto kosa dia miteny zay hoe ho an'izay olona miezaka ny manara-dalàna mametraka an'le timbre makatirany manao le recensement mametraka an'le soratra hoe taxi dia tsy ho voelingelina firy izy amin'ny fizavana satria le olona tsy misy ndraiky zany zao dia voasakan'ny polisy foana na police nationale na police municipale zany dia anakanany zareo foana noho zany zany mba hiangaviana ireo matianina mba hanao recensement ahafahana
mijery hoe mbola tokony hosavaina izy satria efa tao amin'ny 61 zany le lalàna fa manina zany izy hoe zao vao hoe averina mpiarina indray hoe fa tsy tarina an'le famoahana hoe avadika bèche crème zany le lokon'ny taxi de tonga de natsofoka tanatan'izay koa le asiana soratra. za koa zao mba manontany tena koa amin'izay zavatra zay a fa ny zavatra hitako de zao tamin'ny 1961 zany tsika rehefa nanao foty a de tafakatra dingana tsara be amin'ny resaka inona moa izy teo tournoi international taty Afrika fa avy eo tsika de raraka ohatran'izany sport rehetrarehetra basket a mety nanaraka an'izay ngamba le taxi hoe niakatra de somary reraka kely a fa alao averina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Mitarainy ireo mpamily fiarakaretsaka hoe manao kolikoly ireo polisy municipal izy hoe zany fanaramaso amin'izay tsy marina zany mba tongavina mpanao gazety hiaraka aminay ho asehoko anareo a ny toetranareo a chauffeurana taxi a tsy manara-dalàna ireo fa isaky ny tratra izy a de mamoaka 25 000 na 50 000 na 100 000 ao ny commissaire-ny chef de corps police national afaka hiteny anareo an'izany fa zay zao zavatra hitanay sur terrain isaky ny mahatratra zay olona tsy ara-dalàna de miteny foana izy ahoana ny fanarahany aiza de mamoaka 25 000 50 000 anyherinay a de miteny foana hoe misy lalàna ny culcule a ka raha ohatra rehefa sady efa forena ny tomobilinao mbola anao culcule anao de tsy maninona manatra anao any ambianko. zay indrindra miteny zareo hoe ny police municipal tsy mandray 25 secondes fa 75 mahery vao mety mandray zao aloha teneniko anareo a ny adalan'ny olona ny tianao culcule fa raha vola be ohatra zany no entina nanamboarana tomobile vita tsara tareny tomobile ka alao a tsy manao culcule fa hoentina manamboatra tomobile le culcule a amin'izay tsy mantsy sahirana tsony rehefa avy eo rehefa ataonao tsara tareny io tomobile io a raha ohatra tratra 75 000 isan'andro anao efa 750 000 zany na 1,5 million isambolana amboary ny tomobilinao a de amin'izay tsy misy kolokolo tsony fa langy zany resaka rehetrarehetra fa ireo tsy manara-dalàna ireo no miezaka mividy a an'ireo police municipal ny devise ny police municipal zao de ireo mpisavany taxi ireo de tsotra tsy mivarotra fanahy zay ny devisenay amin'izao fotoana zao a tsy amidinay amin'ny mpanao kolokolo ny fanahinay. Tena ilain'ny mpamily fiarakaretsaka ve le fimailo? Tsy fantatro anontaniana izy ka tsara anontaniana tsy fantatro fa hiaran'ny sazy le izy raha tsy hisanazy marina sa dia zao a zay tsy mangataka an'izany fimailo zany misy an'izay arrêté zay ao a de zay ao anatin'le arrêté no angatahanay nisy tokoa volavolan-dalàna angamba izay na tsy fantatro nataon'ny ministère en transport tamin'ireny resaka sida reny a tamin'ny taona 7 na tamin'ny taona 2 arivo tanoany a ary raha ny fahatadiavako azy de ny taxi bus ny tena misy an'izay hoe tsy maintsy misy fimailo ao anatiny fa tsara angamba ianareo manontany ministère en transport fa mikasika ny taxi manokana aloha de io le mbola 61 io zany no ampiarinay.